mbola mitoy ihany sika ao anatin'ny fandraisana zay zavatra menotoko atsika anatin'izao fotoana zao. Zavatra anankiray tadidio hoe ny zavatra anankiray tena hoe matoa ianao velona eto tany matoa ianao miaina eto tany isy programme tompo amin'ny fiainanao, ary programme tompo amin'ny fiainanao eo le hoe mitompo. Paoly de laza fombola zaza hoe izy de nanino saina tomo zaza de nanino mihevitra tomo zaza, fa avy eo amin'izay izy mitena rehefa lehibe de nanino nariko ny fahazazana, nariko izay momba ny fahazazana. De ampianarin'ny tompontsika tsirairay avy reto, ny akamaroantsika efa paketo efa ento foana, ary ny fampianarana tia tompo apetraka amintsika de zao mba hanompo amin'ny tompontsika amin'ny fahatsarana, hietsara kokoa hatrany zany ny fantotoantsika ao amin'i Jesosy, hietsara kokoa ny fanompontsika amin'ny tompo. Amin'ny teny frantsay izy raha tsorina fotsiny de hoe mieux servir, zany hoe hanompo tsaratsara kokoa. Fa tadidio fa manaverina Jesosy any amin'ny lanitra ianao dia mpanompo. Amen. Mpanompo an' Jesosy Kristy. Ary zay zavatra tena tiany tompo apetraka amiko sy aminao, ary mbola manery foana hoe amin'ity taona ho avy ity na mbola sitraky ny tompo nanomezana tompo an'izany aminao, dia tadidio fa hanompo tsaratsara kokoa an' Jesosy ny antsony ianao. Amen. Ahoana hoe hanompo tsaratsara kokoa an' Jesosy. Nanahoana tamin'ity taona ity rahanao bilan kely ianao, nanahoana tamin'ity taona ity, nanahoana ny fiainanao tamin'izay rehetzay hoe fanomponao an' Jesosy zany. Fa io misy zavatra amboarina foana, misy zavatra hitsy foana mandrapivery Jesosy eny ianao lanitra. Tsisy efa tanteraka zany, tsisy efa tojo zany, fa ianao laza efa tojo io mbola mitondra ny lalana, mbola misy amboarina Jesosy anareo. Tadidinao teniny koa hoe tsy mihevitra ny tenako efa nahazo tsy mihevitra ny tenako efa tanteraka, fa zavatra ray aloha nataoko manadino ny lasa, dia mijerina eo aloana dia miezaka manatratra ny marika tahaka nahazomon'ny Kristiana, dia sahala amin'izay foana koa tokony toepo ao anatsika. Azay mahatonga Jesosy miteny an'le hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa aza ny fanjakany lanitra. Le alahelo am-panahy io zao etaeta foana an' Jesosy Kristy, etaeta bebe koa an' Jesosy Kristy, etaeta bebe koa amin'ny fahatsarana amin'ny fanompoana an' Jesosy Kristy. Dia izay zavatra tena tiana apetraka amintsika zany na tsika eto na tsika manaraka ty vidéo ty, hanompo an' Jesosy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny fiainana rehetra. Dia hietsara amin'ny fanompoana an' Jesosy ianao, hietsara amin'ny fomba fanomponao an' Jesosy. Miainga any amin'ny toepo io, miainga any amin'ny karaktera io. Amen. Zany ny voalohany, satria miasa daholo ihany, miasa foana asa ihany, fa le manao ny asa mihitsy mila jerena hoe manahoana ny toeponao. Mety samy mitorina eny fa ny toepo samy hafa, mety samy mandoatra vary dia manome vary fa ny toepo samy hafa. Azonao ve? Mety samy mihira, mety samy mitendry, fa manino? Ny toepo samy hafa. Tsy samy nanao fanatitra ve kaina sy abela? Samy nanao fanatitra, zay. Fa ny anisany nakasitrahana, ny abela nakasitrahana. Nisy olona anankiroa nakany tempolo Jesosy, samy nakasitrahana ve le olona anankiroa rehefa vavaka? Iza nakasitrahana? Le nanetry tena nakasitrahana. Le anankiray rehefa tonga teo am-tempoly inona moa zany izy iny? Fariseo, mpivavaka zany. Dia le anankiray iny, le anankiray mpamory hetra. Dia samy nanantona an'Andriamanitra reo. Dia rehefa tonga le anankiray le mivavaka, dia io zay misokatra anao Andriamanitra. Fa tsy mahoatra an'io mpamory hetra io. Fa zaho amin'ny fahadisaka izao, zaho mandony fahafolo-karena, laza ny performance teo izy. Azonao ve? Laza ny performance teo izy tamin'Andriamanitra.
Samitraka zany e. Samy tonga dia mitraka hoe ahoana ivavaka raika tena ivavaka. Ahoana dia itony raika tena ivavaka. Mietrerina masy fa tsara satria navita anakaiza. Nandeha tany amin'ny avaratra na tany amin'ny andrefana na tany atsimo sisy nietrana hoe navita e. Navita nandeha tamin'ny tena zany. Dia nietrana koa navita nanefa nanovolaka zany. Dia nietrena hoe navita zao rehetrarehetra zao dia afaka mitraka amin'izay rehefa mahita ny tompo. Tsy hoe ratsy mandeha, tsy hoe ratsy manefa, tsy hoe ratsy manome, tsy ratsy mihitsy zany. Fa zay koa ara miakasitrahany tompo. Fa taizany fahadisoany lera zao. Donc mba jerentsika izay tenin'Andriamanitra zay, donc mba jerentsika mihitsy zay fa tena fampianarana ataoko hoe io no mahatonga le hoe andro any am-parany any dia misy andro mahory dia hoe ny olona evoeko ny olona tia tena mpandoka tena. Azonao ny olona mpandoka tena dia io fampianarana io raisika kely amin'izany hoe ho mpanompo ho amin'ny fahatsarana zany. Filazantsara Luka 8:20 misaotra. Luka 8:20 zay ny fampianarana omeny Jesosy antsika androany. Luka 8:20 ary Jesosy nanao ty fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoko tena. Fanoharana tamin'iza? Tamin'ny sasany izay nanino? Natoko tena. Tamin'ny sasany izay natoko tena. Fampianarana ho an'ny sasany izay matoko tena. Matoko tena ho marina. Ay mbola mitohy ilay izy. Nanao fampianarana, nanao fanoharana tamin'ny sasany izay matoko tena ho marina. Ka namingavinga ny hafa. Zay zany le lohateny e. Matoko tena ho marina dia mamingavinga ny hafa. Ay. Tanyreo ry havako. Tanyreo ry havako. Hoe mivoaka ny Babilôna. Tsy any Babilôna. Tsy manao krismasy. Tsy manao fahafolo karena. Tsy manao ty rehetrarehetra ty. Matoko tena ho marina dia mamingavinga ny hafa. Tsy ao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra zany. Attention. Tsia. Ary zay mahatonga ty fampianarana ty. Ozy le raha zay hoe rehefa tsy mitovy hevitra amin'ny ny olona dia ajao. Rehefa tsy mitovy vina ny olona, tsy mitovy vision, fa samy vision avy amin'ny Jesosy, ajao. Rehefa samy manana ny lalana hitondra ny tompo azy amin'ny asa, fa tena hoe asa ao amin'ny Jesosy, dia ajao. Tsika rerany manana famarinany. Amen. Tsika rerany mivoaka Babilôna. Amen. Tsika rerany no antsoiny Jesosy irany. Fa misy afany. Ary io fahasamihafana io arena ao amin'ny Jesosy. Amen. Misy ny sasany mety tena fanomezam-pahasoavana. Fanomezam-pahasoavana mampahery fotsiny. Fa rehefa zany mampahery anao tonga dia mahery ohatrany tsy teo ianao. Fa misy ny sasany mety tena tonga dia fanomezam-pahasoavana miteniteny fahendrena. Mety hoe misy zavatra tsy voarahinao tsy azonao mihitsy fa rehefa izy no miteny voarahinao tsara mety teny fahendrena avy any aminy. Mety misy ny sasany tena tsy hoe kalota be ny avy avany amin'ny fananarana. Ary rehefa izy mananatra voanatra tsara mihitsy rehetrarehetra. Dia samy ampiasain'ny tompo reny tsirairay avy reny. Fa za mietrehitra hoe nenahy ihany. Za ihany mananatra dia nahy ihany mety fa za tsy mihaino an'ireo fa ny an'ireo tsisy. Rehefa ho amin'ny Jesosy ozy ary rehefa ho amin'ny fahamarinana, rehefa ho amin'ny teny araka ny sitrapon'Andriamanitra, samy hafa ny titenenina fa tsy ao anaty mélange akory tsy ao anaty mélange ao anatin'ny teny diso sy fampianaran-diso iny tsisy resaka iny fa rehefa fampianaran-diso rehefa ao anatin'ny fitiavam-bola mankarena, rehefa mihodina amin'ilay tena fahamarinana, tsisy agevy zay tsy ao anatin'ny firaisana tsokomavolo. Fa hoe ao anatin'ny fahamarinana tenin'Andriamanitra marina, fa misy famezam-pahasoavana be da be ao e. Misy famezam-pahasoavana be da be ao. Zay mahatonga hoe sasany apôstôly, ny sasany mpampianatra, ny sasany evanjelista, ny sasany mpitoro filazantsara, evanjelista ihany moa zany, ny sasany mpampianatra. Dia inona le ray? Mpaminady. Zany hoe ho an'ny tenan'i Kristy.
ho an'ny tenan'ny Kristy mba voarafitra tsara ny tenan'ny Kristy isika reo zany izao sy anao zany mba ho tsara rafitra dia ilainao misy an'izay hoe misy maminany, misy ny apôstôly, misy ny mpampianatra, misy ny evanjelista, misy ny pastera. Mandeha zany le fiangonana avy eo dia tafaorona tafatoetra tsara dia taremo mamingavinga ny hafa. Fa zay nampianarana Jesosy an'ity teo hoe taremo mamingavinga ny hafa. Nanao fampianarana mihitsy izy hoe milaza ny tenany ho matoko ny marina dia mamingavinga ny hafa. Dia ataontsika amin'izay le tantara any. Nisy roalahy miakatra teo ankianjan'ny tempoly hivavaka. Samy mandeha hivavaka zany ankianjan'ny tempoly. Ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamorietra. Zany zany Jesosy tena mahafinaritra anahy. Zany tena mpampianatra zany. Maka sary tena atao sary mihitsy hoe fariseo ny ray mpamorietra. Mpamorietra zany moa zany inspecteur des impôts ary amin'ny impôt zany any amin'ny impôt mihitsy zany nandeha nivavaka. Dia ny anankiray fariseo. Inona indray moa zany fariseo? Pastera, pastera mpampianatra ery amin'ny faculté théologie. Ndray zany tonga dia mirebareba be tonga niditra tao ny anankiray mety costard cravaty. Samy nanatona teo, samy manao izy azy. Dia ahoana? Nandeha aloha ny fariseo. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe Andriamanitro, misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijagajaga, natahaka ny mpamorietra io azy. Vavaka zany. Vavaka ke zany. Koa aloha sao dia manao ohatran'ilay fariseo koa miresaka ny tieta. Aleoko manendry tena. Sao dia anao ohatran'ilay fariseo koa mba tsy ohatran'ny fariseo koa aty. Mila miamana isika. Tsy tahaka ny olona sasany mpanao ankeriny, tsy marina, mpijagajaga, natahaka ny mpamorietra io azy. Zany hoe mampitany tenany amin'izy amin'ny hafa. Mampitany tenany amin'ny hafa izy hoe zaho ohatrany ahoana moa zany raha nirena mihoatra anahy, ohatrany ahoana moa zaho tsy dia mety fa izy tsara kosa zany mety mihitsy azany. Fa tsy ohatran'ireo manao ankeriny, makalatra sy ny sisa sy ny sisa. Dia mbola niteneniny amin'izay ilay zavatra fanao. Tonga amin'izay izy hivavaka zany dia miresaka izy. Mifady indroa isan-kerinandro Faisiozinay zany mizainy indroa isan-kerinandro izy. Ny ianao mba hipiry. Herinandro rehefa sarotra, indray mandeha isan-kerinandro rehefa tatavina be. Ny azy navita ny zaininy izy indroa tao anatin'ny herinandro. Indroa isan-kerinandro zany izy raha tamin'ity 2020 tamin'ity 2019 ty, indroa isan-kerinandro izy dia mifady foana. Navita ny zainina mihitsy. Misy mavita ohatr'izany tokoa kely. Tena entitra mihitsy izy amin'io fifadikana io. Entitra mihitsy isan-bolana. Farafahakeliny. Vavaka. Fadiana. Tsisy maratsy zany rehetrarehetra zany. Mifady indroa isan-kerinandro aho. Mandofa folo-karena amin'izay azoko rehetra. Mandofa folo-karena amin'izay azoko rehetra. Isaky misy vola azo zany na zavatra azo dia vatokana iny hoe folo-karena ty eo an'Andriamanitra, folo-karena ty eo an'Andriamanitra. Mahavita. Zay nataony. Eo zany moa eo. Dia jerena le faharoa, le mpamorietra. Ty zany le inspecteur des impôts ty andeha hivavaka. Ilay mpamorietra kosa nijanona teny lavitra eny. Rehefa samy hafa be le anankiray nitsangana. Le anankiray nijanona teny lavitra eny. Sady tsy mety ny andrandrany lanitra koa. Ny ray nitsangana mivavaka. Ny anankiray nijanona teny lavitra eny. Sady tsy mety ny andrandrany lanitra. Miondrika zany izy. Miondrika izy. Dia inona teneniny? Ny teatratra. Zany hitanareo ny endrika ity vela zany tena endrika tena hoe tsisy raisina ny amiko hoe. Raha izaho tsisy raisina.
Ilay mpamorehetra kosa mijanona tena lavitravitra eny sady tsy nentiny aranalanitra akory fa nitehatratra ka nanao hoe Andriamanitro mamindrafo amiko mpanota. Zay fotsiny no vavany. Zay fotsiny. Dia inona no toyany amin'izay lazain'ny mpampianatra? Lazaiko aminareo izany lehilahy zany nidina tany an-tranony dia ahoana? Efa nohamarinina noho ny anankiray. Le ray zany tsy nohamarinina. Isa le tsy nahamarinina? Le nifady amin'ny indroa isan-kerinandro, le nandofa folo-karena. Nohamarinina ve le nifady amin'ny indroa isan-kerinandro? Le nandofa folo-karena ve nohamarinina? Tsy nohamarinina iny ozy izy. Fa le anankiray nohamarinina. Inona ny lesony? Inona ny tsaokevitra tiany tompopetraka eo amin'ny andiny farany io? Izay rehetra manatra tena no ahetsy, ary izay rehetra manetry tena no asanatra. Izay rehetra manatra tena no ahetsy, fa izay rehetra manetry tena no asanatra. Toe-po mila nanantsika tsiraray avy zany. Ny entiny ety ivelany hoa mety samy fady aminy. Ny entiny ety ivelany mavita mandohadidy sy ny tany, fa le ao anatiny jerevan'ny tompo azy. Le toe-ponao ny jerevan'ny tompo azy. Tsy dika akory ty fampianarana ty hoe andehanao ratsy zany dia andehanao tsy marina, dia andeha angalatra, dia andeha hamono. Tsy zay akory ny tiany tenenina hoe ampirisika an'izay Jesosy. Fa ny toe-panatin'i Jesosy ananany olona dia le manetry tena, ary tsy miankina amin'ny hoe zava-bitanao midiranao fanjakana lanitra. Amen. Tsy ny performansanao, tsy ny zavatra nataonao, tsy ny zavatra vitanao ny atonganao hiditra ny fanjakana lanitra. Raha vitanao reny dia isao ny tompo fa avy amin'ny tompo ny navitanao an'ireny. Avitsika ve zany? Isao ny tompo fa avy amin'ny navitanao azy, fa tsy ianao no navita azy. Ny tia napetraka zany dia zay hoe fanetretena. Fanetretena. Mba olona manana fanetretena. Tsy ratsy akory no mifady aminy. Zay dia tena marako tsara. Ary apetraka ny tompo zany. Mpianatra rehefa ny apôstôly rehefa mandeha ao amin'ny asan'ny apôstôly ao rehefa nandeha niasa ireo nandeha nitoro dia nifady aminy ireo. Nifady aminy ireo satria ilainy zay tany amin'ny fanamasina ao amin'izay izy. Fa any amin'ilay toe-po zay manetry tena no asandratra, zay manandra tena no ahitsy. Manahoana ny toe-ponao? Manahoana ny toe-poko? Fa raha notahiny ianao dia no Jesosy zany. Amen. Raha mametra tanana ianao ka sitrana ny marary dia ahoana? No Jesosy zany. Raha mivavaka ianao amin'ny olona, afaka le olona. Mivavaka no izy zany? No Jesosy zany. Raha mandroaka demonia ianao, afaka le devoly, afaka le olona. No izy zany? No Jesosy zany. Raha mandeha mitory ianao ka mibebaka ny olona nanolo tena marina ho an' Jesosy, no izy zany? No Jesosy zany. Raha mihira ianao ka tsara ny tonkiranao, avy aiza ny tonkira iny? Avy any amin'i Jesosy zany. Raha tsara ny feonao, avy aiza ny feo iny? Avy any amin'i Jesosy zany. Raha mitendry ianao, tsara ny fitendrenao, avy aiza iny? Avy any amin'i Jesosy zany. Raha manao asa tsara tarehy dia avy aiza iny? Avy any amin'i Jesosy zany. Dia hoy Jesosy hoe ohatry zany rehefa navita zay nataonareo nareo dia lazao hoe mpanompo tsy mahasoa zay. Mpanompo tsy mahasoa zay fa zay tokony nataona ihany nataonay. Zareo io rehetrarehetra io. Zay le hiran'ny Jiosy any amin'ny Salamana hoe ny loharanoko rehetrarehetra dia avy aminao. Loharanoko rehetrarehetra dia avy aminao. Ny fahatsarana, ny zavatra rehetrarehetra dia avy amin'ny tompo. Ianao dia fitaovana fotsiny ihany. Inona ny anoharany tompo antsika? Averimpiany ilay izy. Hoary ny takany iny tsika. Hoary ny takany tamanga. Tamanga ve mahay miteny? Io tamanga io misy endrika amohanana azy io. Samy amohana sary tsara tarehy daholo tsika ireo, vazy tsara tarehy daholo. Dia atao inona ny vazy? Hitondrana voninkazo. Dia tsara tarehy koa ny voninkazo. Azonao zay? Dia raha tsara tarehy ve ilay vazy, dia tsara tarehy ilay voninkazo, dia ianao miteny hoe tsy saotra ny vazy. Eno ilay vazy ve iny?
fa iza ny tokony isaorana nampivitany vazy le mpanao an'le vazy. Amen. Le mpanao an'le vazy dia ohatr'izay koa tsika tsirairay avy tsara tompo sady mpanao tsara ho amin'ny fahatsarana nitondrany anao zao atoloran'ny tompony saotra, atoloran'ny tompony dera, atoloran'ny tompony aza sy vonara. Raha voatady anjehan'ny olona atao mpanjaka ianao dia dana mitsoka. Raha voatady anjehan'ny olona atao jobily ianao dia dana mitsoka. Raha voatady ataon'ny olona ivon-javatra anankiray ianao, Jesosy any ivony, atsika tsinitsiny. Zay rehetra vitako dia avy aminao, zay rehetra nataoko dia avy aminao, zay rehetra totosa dia avy aminao, fa tsy avy amiko mihitsy rehetra rehetra. Ka ny saotra dia atolotra anao ary mamindrafo amiko otrany. Toem-po zany tena izay. Fa indraindray mantsy mamitaka ty foti mamitaka izay ny tenin'Andriamanitra. Mamitaka. Vavaka kely ianao ka hitanao misy manifestation dia mamitaka faly ery ianao. Mila miambina ianao. Mira ianao ka hitanao tena hoe tena miantsara, mila miambina ianao. Mitory tena ianao hitanao tena misy fikasia, mila miambina ianao. Ianao nge tuyau fotsiny e. Azonao hoe zany fantsona fotsiny ianao fa tena important le rano mandeha avy ao. Dia le rano iny Jesosy Kristy. Tena amin'izao fotoana nefa takony Jesosy, takontsika, takontsika olombelona. Fa raha hiditra mifazaka lavitsika, hiditra mifazaka lavitsika, tsy le zavatra rehetrarehetra nataontsika teto mitirantsika any fa noho ny rano Jesosy Kristy nalatsaka. Noho ny fahasoavana, noho ny fanavotana. Halleluja. Halleluja. Mahafinaritra be zany tantara zany zay zavatra tena tiany tompo apetraka amintsika tsirairay avy. Manetretena eo anatrehan'ny tompo, maka endriky ny mpanompo. Tiako mihitsy zany le Filipiana toko faharoa iny hoe tompo na dia nanana endrika Andriamanitra ary nanana endrika Andriamanitra, tsy natao ny zava-pofikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa natao ahoana? Nofoanany ny tenany dia naka ny endriky ny mpanompo. Nofoanany tena naka ny endriky ny mpanompo. Aiza sy aiza tsika zao aiza ho aiza ianao zay hoe manafoana ny teny zay ka naka ny endriky ny mpanompo. Nanafoana ny tena ka naka ny endriky ny mpanompo. Mandretsy tena many dia many, mandretsy tena many dia many ohatrany nataon'i Jesosy. Ohatrany nataon'i Jesosy. Fa mahaizako misaotra sy mankasitraka hoe avy amin'i Jesosy le izy. Tandremo ny fanetretena haitraitra. Averiko, tandremo ny fanetretena haitraitra. Ina le fanetretena haitraitra? Tsara kosa ny volonao aiza kosa e tsara eo fa ratsy io e. Rehefa tsara io dia tsara dia isaorana tomba misaotra Jesosy. Tsara nakaza ny fitendrinao mozika zany, tsara zany feonao zany. Azo ahita zay tsara fa mba mitendritendry. Tsy mety zay. Rehefa tsara io dia tena tsara dia isaorana tompo. Ho an'ny tompo voninahitra rahalahy. Ho an'ny tompo voninahitra, ho an'i Jesosy ny voninahitra, fa tsy isy avy amintsika. Mahay mandray ny fahatsarana koa zany, fa tsy motomoto hoe ratsy e. Nefa sady faly ihany teneniny. Sady faly ihany fa modesy mba manao zay metimety eo e. Mba manao zay tsaratsara eo. Tsy amintsika intsony zany. Ampianarintsika. Rehefa tsara io dia tsara. Rehefa mety io dia mety. Rehefa mahafinaritra dia mahafinaritra. Zao voninahitra dia ho an'i Jesosy. Voninahitra dia ho an'ilay maty ka nitsangana tamaty, mpanjakampanjaka sy tompontompo, fa na ny andeha 1 milimetra raha tsy vitantsika, raha tsy avy aminy zany. Na ny tena eto raha tsy vitantsika raha tsy avy aminy zany. No zany aisaotra ianao. Halleluja. Raha tafita ianao amin'ny fianarana, noho Jesosy io. Raha tafita ianao amin'ny asa, noho Jesosy io. Zany hoe le rehetrarehetra fiainanao rehetrarehetra dia tsy ianao mihitsy io e, Jesosy io. Raha manatsaina ianao, raha mahiratsaina ianao, avy amin'ny Jesosy zany. Avy amin'ny daholo zany. Fa ndraindray matsy io zany tena fandrika. Voalohany an'olo tena ho an'i Jesosy. Mandray ny tenin'ny fibebahany, fampibebahany, bebah ianao ka manolo tena ho an'i Jesosy. Dia amin'iny ianao tsisy hevitra avy tonga dia miantoraka hoe tena tsisy raisina Jesosy fa mibebaka. Dia noho izay amin'izay ianao 2 taona, 3 taona, 4 taona nanolo tena ho an'i Jesosy. Dia ohatrany eritreretinao hoe tsara ianao noho izay fahaelanao tao amin'i Jesosy. Zay sy no zavatra rehetrarehetra vitanao. Fahasoavan'i Jesosy daholo io. Rehefa nataonan'i Jesosy ianao dia ohatrany ny anatoranao tamin'ilay voalohany iny ihany hoe tena manetry tena, fa za dia tsinitsininy fa avy aminao zavatra rehetrarehetra.
avy aminao zavatra rehetrarehetra ary aisotra ahiankasitraka anazy ianao. Izany olona diadavin' Jesosy. Izany olona diadavin' Jesosy. Fa raha vao mieboebo ianao, mora mijery ianao ary mora ravy ianao. Zay mahatonga tenaandriamanitra ato amin'ny epistile zay Paul hoe rehefa mametraka olona ianao na mametraka mianaikitra aza atao zazavao amin'ny fanompona fa sao dizy mieboebo, sao dizy mieboebo. Fa mila fanetretena, mila fanetretena mady amady. Ary tsika rehetrarehetra zao ampianarana tompo zay maneritena mady amady zay. Ary rehefa maneritena amaranako azy dia zao anompo ny hafa ianao. Tadio fa io fahasoavana rehetrarehetra omeny Jesosy ianao iny anomponao ny hafa. Ahoana hoe? Anompona ny hafa io fanomeza-pahasoavana rehetrarehetra omenanao io fatsoanao. Ny akamaroan'ny olona amin'izao raha lasena bafy tena miary izy mba ho azy, miasa izy mba ho azy, mavita izy mba ho azy, manampona izy mba ho azy, mikarakara izy mba ho azy, eo aminy daholo. Fa aiza ny kamboty tsy jerenao? Aiza ny mahandro tsy jerenao? Tsy hitanao ka misy ny hôpitaly Aziera, tsy hitanao misy ny Girarelobika, tsy hitanao ny Atsy Manarapenitra, tsy hitanao ka eny Ampantunel eny Ambojatovo. Aiza? Inona ny ataonareo mihoatra noho ny sasany? Matoa ianao no omena, matoa ianao no tahina, matoa ianao no asoavina, dia anatsotra ny tananao zay ny antsoiny tompo anao. Anome zay ny antsoiny tompo anao. Ary aza sina excuse, reto tsy miasa, reto tsy manao an'izao, reto zao foana. Anao sy Jesosy miresaka an'izay rehefa any an-danitra. Fa zay azonao atao no, zay azonao anampiana, zay azonao manomezana, ataovy, atsotro ny tananao. Atsoro ny tananao. No tsy hizarany nofonao aminao na vary, sy ampitafy ny oro-manjenjena, sy anomezanao fitafiana an'izay mitanjaka. Zany ny fifadiana zay ankasitrahako izy ny ten'Andriamanitra. Amano fatotra ny voafatotra Isaia 8:50. Ny olona ho tia tena, ny olona ho tia vola any amin'le any am-palany, fa raha ao amin'i Jesosy ianao, tsy ianao zay. Tsy ianao zay, fa miasa ianao, manome ianao, manolotra ianao. Satria zay ny asan'i Jesosy. Zay ninao azy izy dia manino? Ny asa ataoko no ataony koa. Ary ianao asa lehibe noho zany azy izy. Raha mahita an'i Jesosy ianao tao anaty Baiboly, tsy nanao afa-tsy ny zary zany Jesosy zany. Halleloia. Indray mandeha izy nimodina gata-karano teo am-patsakana tamin'izao na toko fahefatra. Fa stilina fotsiny. I azony an'ilay vehivavy teo am-patsakana nanaovany an'iny. Fa avy eo izy tsy nitady rano akory. Hoany raha avy eo izy ry Petera. Ao izy tsy efa voky ah. Fa ka nisy nanatitra mofo anazy ary ve teo. Eo izy Jesosy hoe nihambo dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Manao ny asany zay naniraka. Fa jereo io Baiboly io manomboka voalohany ka hatramin'ny farany ny tantaran'i Jesosy. Fa tsy mahita an'i Jesosy zany ianao ka nagataka sy naky zany. Fa natao Jesosy tao dia nahoana? Nanatsotra, nanome. Ka raha raisinao ilay Deutéronomie toko fahavalo teo. Dikan'izay rehefa mametraka tompo aminao rehetrarehetra dia ahoana? Menao zay. Hanolotra ianao zay. Fa zay zavatra tena tiany tompo apetraka, ampianarina ny mpianatra. Fa be da be ny mpianatra mity gadana. Azonao ve? Sasany vasety mihitsy. Fa toe-po no voalohany. Vita ny toe-po tena zay hoe ny fivavahana madio sady tsy misy tsiny manatrehan'Andriamanitra Jakob dia ny mamaky ny kamboty sy ny mpitondran-tena ary miaro ny tena tsy hisy petipetina amin'izao tontolo izao. Zay ny asan'Andriamanitra. Toy izay tsika. Farany tena maranako azy izao tantaran'i Jesosy tamin'ilay Samaritana tsara fanahy. Izy any namako izy. Dia nataony teo ilay tantara hoe nisy jiosy anankiray avy any Jeriko nidina teny an-dalana dia tratran'ny jiolahy. Efa tratran'ny jiolahy izy niainy sisa tsy afaka. Nandalo teo mpisorona. Tena ahoana? Lalovany fotsiny. Nandalo teo ny Levita. Tena ahoana? Lalovany fotsiny. Izy
izy ireo mpisoron'ireo, izy ireo le vita ireo, le olona malala n'ity baiboly ity ireo tao amin'ny fiainan'ny Jiosy zany, le olona nampianatra tany amin'ny sinagogy ireo, le olona nizara tenin'Andriamanitra ireo, le olona nahay baiboly ireo. Fa samy hafa amin'ny mahay baiboly sy ny olona ao anakristian. Azonao ve? Samy hafa tsy io tsy resaka fahaizana baiboly, io tsy resaka fahaizana mitory-teny eto, io tsy resaka fanaovana matsara na fahaizana baiboly sy mitory-teny. Tsy any le izy fa ny any amin'ny action anao isan'andro nijerenanao. Ny lalovany fotsiny le olona naratra efa saiko faty, fa tonga le anankiray isa le izy, le Samaritana. Le Samaritana no tonga avy any, dia tonga avy any le Samaritana nahita anazy dia naninona? Jana. Azonareo? Mijana. Raha oharina amin'izao fiainantsika eto Madagasikara zao zany dia ohatra hoe gasy le naratra sy saika faty teo dia karana le nandalo. Azonao ve? Satria ny Samaritana sy ny Jiosy samy hafa. Ny Samaritana dia métis azy ny Jiosy. Tsy tena Jiosy pura zany ireo, fa métis ireo. Dia tsy mifankahazo mihitsy ny Samaritana sy ny Jiosy. Azonao? Zay mahatonga Jesosy teo amin'ny fatsakana resaka tamin'ilay vehivavy Samaritana. Gaga ny mpianatra fa inona ianao iresahany amin'ity vehivavy ity, vehivavy Samaritana no resahany. Dia nisy fotoana Jesosy le nandalo tao Samaria alohan'ny atongavany any amin'ilay tena toerana tokony alihany tsy nampiatrano azy ny tao. Dia rehefa tsy nampiatrano azy ny tao dia ozy ny Jakoba hoe ahoana andatsahana iafo ve io vonoana. Dia ozy hoe tsy fantanareo toe-po zay mitarika anareo fa famandrapono ankasitrahako izy izy. Zany hoe Samaritana zany dia métis zany tsy tena Jiosy ary tsy mifankahazo ireo sy ny Jiosy. Fa rehefa nataon Jesosy le fanoharana, le Samaritana mihitsy nidina dia namonjy an'ilay Jiosy. Azonao ve zany? Fampianarana tiany tompo apetraka izay hoe tena rehefa miasa dia tena tsy manavakavam-bolokoditra. Ahoana lazainy Jesosy? Raha zay tianao ihany ny arabainao, inona ny ataonao mihoatra ny sasany? Raha zay tianao ihany ny arabainao, inona ny ataonao mihoatra ny sasany? Ny Jesosy dia natao mihitsy mivavahana izay manentsika anareo, misaona izay manozona anareo. Dia inona nataon'iny Samaritana iny? Nalainy ny fery dioviny tamin'ny divay avy eo nakarany teo amboniny le Bible dia nentiny nakany amin'ny hôpitaly dia rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly dia mbola nanome vola ray izy hoe tia hitsaboy azy. Dia rehefa vita le fitsaboana, rehefa voaloha ilay vola, dia izy hoe raha tsy ampy ty fa andeha kely dia omeko indray rehefa avy eo. Azonao ve izany zavatra nataon'ilay Samaritana zany? Ino tsara rehefa kely sisy nampiakariny dioviny nentiny tany amin'ny hôpitaly rehefa tonga tany nanome vola izy. Ity moa izy anaovana anazy tsy haiko 1 million. Ataovy an'ino raha tsy ampy iny dia rehefa verina ampiko indray. Dia hoy Jesosy avy eo, izy ary tena namany tamin'ireny. Jesosy lelay nitsabo azy. Dia inona ny lesona napetraka Jesosy? Lasa manay lesona aloha zany tsika androany. Ahoana moa Jesosy? Mandehana dia manaova toy izany koa. Mandehana dia manaova toy izany koa. Zay toe-panahy dia tavavin'Andriamanitra amintsika manompo ny afo. Tsy hoe tara. Za koa tsy afaka hijanona eo fa anao zany dia atao mandeha fa maika e. Anao eo raha misy jereo io, ianao eo dia jereo le olona rehefa mila-pino. Natara ianao aleo tara fa ampiolo ilay olona. Amen. Fa amin'izao fotoana ke samy maka ho azy. Amin'ny teny fransay dia indifférent. Tsy miraharaha ny afo zany, ny anahy ihany. Fa inona ampianarana Jesosy antsika? Mandehana dia mba manao voatran'io. Iza ny volony? Tsisy volony. Iza no iraha? Iza no dia hoirak'ahy? Inona no mampiavatra anao? Rehefa vonona fotsiny anao dia ny tompony mamatsy e. Ny tompony mamatsy anifa ianao fitaovana fotsiny. Ny eo tsy lany, ny eo tonga ihany. Amen. Zay io izany zavatra iainako zany dia lazaiko anao. Tsy firehariany zany na fehibeboa, fa zavatra tenin'ny ten'Andriamanitra dia zaray. Zay ke raha mitoro-teny anompo e. Zay ke tsika ke raha andeha hitetiny Madagasikara sy any rano anompo e. Fa tsy ohatra mpanjaka akory tongany.
tsy hoe mitaky sakafo ohatrany ahoana mory tongany, tsy hoe mitaky chambre hoe misy climat sy sisa tongany, na mamay viary io misy matory ianao. Na tsisy toalety hoe ka mamofona be toalety any am'izay alianao any, mpamofo ianao mba naika izay ao ianao. Fa tsy hoe mila rano mafana. Aza mbola manao mission aloha raha rano mafana foana dia davinao. Aza mbola manao mission aloha raha olona miaina anaty confort fotsiny hoe zay mamaky anao. Mila manatona ny azy fijaliana aloha anao dia tena hoe tefeny Jesosy amarina mihitsy. Mila maty ianao. Rehefa maty ianao tsy problema aminao intsony izay any an-dalana any. Fa raha olona tsy maty no entinao anao mission, raha olona tsy maty no entinao anao asan'Andriamanitra, mora maratra kely. Sahirana indray ianao, lasa indray jerenao. Ny fitoriana tsy vita. Azonao ve? Tsy azo hoe tsy ataotao fotsiny ty mandeha mission ty fa mila fizahana toetra. Mila fizahana toetra. Ny zavatra rehetrarehetra atao. Vonona hiasa ho an'Andriamanitra zany tena olona efa mataty soka, mataty vava, mataty resaka, mataty endretra rehetra. Ka mataty sa tsy mataty? Tsy mora mitomany. Tsy mora malahelo. Raha ataoko dia tsy dia mivakivaky loha. Rehefa miaraka amin'ny tompo. Alleloia. Matoy misy dia Jesosy manao an'io milamina. Lasitsika. Matoy misy dia Jesosy manao azy. Ianao ve nahita Jesosy kiriana tao anaty Baiboly? Ianao ve nahita Jesosy sy miteny ianao ve nahita Jesosy niketrona? Izy koa tsy hita vidéo fa Baiboly. Ianao ve nahita Jesosy narikivy tao anaty Baiboly? Ianao ve nahita Jesosy tena hoe tsy haiko inona koa? Kivy. Ianao ve nahita Jesosy fierotraina tao anaty Baiboly? Misy amintsika isaky mietsika kely dia fierotraina foa. Io programanao manomboka maraina ka hatramin'ny arivo io apetraon'i Jesosy fotsiny io dia mitony ianao. Dia zay déroulement eo dia ekeo fa zay ny fandaminan tompo. Mila ny fiainantsika zanak'Andriamanitra zany na mpianatra to, mila mahay mamotsitra kely ianao e. Azonao hoe mila mahay mamotsitra. Ahoana hoe? Sady ataovy kely efa tsika mahay mamotsitra. Fa tsy le tsy haiko tsy no milaza azy le be calcul be sy le tena le mametraka isaky santimetra le tsara aloha be calcul sy mametraka santimetra rehefa borana tompo dia tokony manaiky ianao. Alleluia. Jesosy any raha lasa davana. Inona ny moyen ahafahanao manao an'izay? Fanamasina. Petera faharoa dia laza efa nomeny herin'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana. Izany hoe io toe-panahy manenty teny io ao amin'ny fanamasina nanomezana anao an'io. Mangatany fanamasina. Io toe-panahy anao malemy fanahy tahaka an'i Jesosy io ao amin'ny fanamasina no azonao an'io. Tsy ho azonao io any amin'ny cours biblique na anao cours biblique na 3 ans ianao. Tsy ho azonao hoe ny faculté de théologie na anao faculté de théologie 7 ans ianao tsy mampianatra anao. Tsisy an'izany any. Fa ny fianaranao miaraka amin'ny Jesosy isan'andro ao modely mahatonga anao anetry tena, mahatonga anao anafona ny tenanao, mahatonga anao anaiky ny hafa aloha zay vao ianao. Ohatr'izany ke Jesosy e. Ianao aloha zay vao Jesosy, tsy maintsy ianao no natonony aloha zay vao niakatra tany an-davitra. Alleluia. Manetry tena, manompo ny hafa. Fa zay ny takidy Jesosy antsika. Any an-tanterahana zay dia ny herin'ny fanamasina. Ny herin'ny fanamasina. Loha ivavakytsika. Any apetraka amin'ny tompo zany rehetrarehetra zany. Fa ny fiainanao isan'andro mila hita amin'ny olona fa ao aminao Jesosy. Zao tontolo zao no mila anao. Mandeha any zao tontolo zao ohatsy Jesosy dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
ianareo ny fahazavana zao tontolo izao ianareo ny fanasiny tany zany hoe any amin'ny velany any ny fiainanao isanandro sanandro ao mentrika ny fanjakan'Andriamanitra. Ankatao amin'ny tompo tena hoe toeko anamana etsy telo tsy manivaiva na manaratsy na mamingavingany hafa afely fanerzetena.